Eo amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana no anoizantsika avy hatrany ny vaovao. Lehilahy mpiambina toeram-pisakafoanana iray tany Antsirabe no nosamborin'ny mpitandro ny filaminana ny alatsinainy lasa teo. Fahitana basy tany amin'ity lehilahy ity moa no antony izany fisamborana izany. Mirongatra ny resaka fanafiana amin'ny tambasy tatoato, tsy ho an'ny eto andrenivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra rehetra mihitsy eto Madagasikara. Tafiditra ao amin'ny fikarohana izay ataon'ireo polisy-pirenena amin'ny sahanan'ny elikabehivavy amin'ny famparitahana ny fitaovam-piadiana ka ny alatsinainy lasa teo dia nisy ny fisamborana lehilahy iray tany Antsirabe tao Antsirasotra. Mpiambina toeram-pisakafoanana ity lehilahy vao sambotra ity izay 22 taona. Ka araka ny fanazavana azo dia avy amin'ny polisy-pirenena amin'ny sahanan'ny elikabehivavy dia tsy basy vita gasy ity tratra ity. Tsy anisan'ireo basy izay tehirizon'ny olon-tsotra. Rehefa nataony fisavana dia ty basy pistolet automatika tia no tratra tany aminy miaraka amin'ny bala miisa 5. Dia voalazato fa hoe basy Waltro modèle 85 combat calibre 765 le bala tratra tany aminy, le basy tratra tany aminy miaraka amin'ny bala anaky 5. Rehefa natao nefa ny tena fanadiadiana ny basy ty dia le basy aloha tena hita fa tena basy tsy vita gasy ohatrany teo aloha fa tena basy ara-dalàna ty basy ty. Fa saingy le canon indray no nitapahany zareo dia nisoloana canon na 765 fa saingy kosa le basy rehefa natao ny fanamarinana dia basy 9 mm ty 9 mm akoro mitovy ana balana makarovy tafiditra amin'ity basy ty mihitsy. Inona ny anton'izay fanovana nataon'le olona zay? Fatatsika fa ny tany sy ny lalàna dia manome alalana ny olona teratany malagasy hitazona basy manao fangatahana ara-dalàna dia misy sokajina basy azo tazomina deuxième catégorie, troisième catégorie azon'ny olona tsotra tazomina. Ary isan'izany reto balana 765 kory reto dia mieritreritra zany reo olona reo fa ty basy ty dia basy azon'ny olon-tsotra tazomina fa saingy kosa ny antotantaratasy sy ny fomba nanaovana azy dia hita fa azo lazaina ihany zany atao hoe basy osoka ihany. Dia noho izay zany dia voararan'ny lalàna ny fitazomana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Nambarany avy ao amin'ny polisy-pirenena fa ny lalàna eto amintsika dia mamaritra fa azo atao mitahiry basy saingy efa misy efa natokana amin'izany. Misy ny taratasy fenoana sy ny fangatahana tsy maintsy atao amin'izany amin'ireo tompona ndraikitra efa natokana hikarakara izany. Enjehiny lalàna ny fitahirizana fitaovam-piadiana osoka tahaka ity hita teny amin'ity lehilahy izay vao sambotra ny alatsinainy teo ka natolotra ny fitsarana androany.